rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho anao izay tonga eto amin'ity toerana ity hitady an'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra, tsarofa ny ten'Andriamanitra dia marina hoe naiza engonandrona telo aminarako teo foany miaraka amintsika eto Jesosy androany. Ary ho anao kosa izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny fahita lavitra dia manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao ihany koa izahay hitanao manokana ny Jesosy Kristy Tompo izany. Koa ho fanombohantsika izao fotoana izao dia hiary hitsangantsika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra ray be fitiavana sady tsara indrindra ao. Andriamanitra tsy mitsahatra maneho fahatsarana aminay ianao. Ankehitriny dia falo ny fo. Raha mbola omenao tombonandro, pahavelomana ahafahanay mijoro manompo anao eto amin'ity toerana ity indray. Hatreo fiain'i Jesosy izao fotoana anay izao, izay rehetra ataonay eto mba ho voninahitra ny aranao avokoa. Dia mino Tompo fa tsy mandeha irery izahay. Fa araka ny teninao hoe indro ao ombanareo mandrakariva dia ombanay tokoa ane ianao. Ary hitanay ane ianao. Ny marary tonga eto hositranonao, ny manolana novahanao, ny kivy ho ampaherezinao. Dia ho amarinao zany ny teninao hoe ny lohalika malemy ny tanana miraviravy atanjahana ampaherezina. Dia isy fampaherezana magaga ho ataonao androany. Dia mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao naovana ny vavaka izay rehetra aranao hoe amen. Dia isaorantsika ny Tompo izay hitehaka mafy isika dia mandroso ny mpitarika fotoana zany. Alléluia. Alléluia. Dia mbola faly miarabanao indray izahay amin'ity andro androany ity ianao izay tonga eto amin'ity toerana ity na ianao izay any tokantranonao any manaraka an'izao fanompom-pivavahana izao dia hoy aho aminao hoe handray avy amin'i Jesosy ianao androany hanome anao mihoatra noho izay efa nisaintsaininao ihany koa izy ary tena hoe hitoetra eo amin'ny fiainanao mandrakarivany eny fahasoavany amen. Andaontsika aloha itehan-tanana mafy androany hifanomezantsika voninahitra sahady an'ilay Andriamanitra tompony tompo izay tsy mpanjaka ny mpanjaka izay manatrika an'izao fotoana izao. Mbola ataovy mafy ihany ny tehakao mbola misy mafy mihoatra noho izany. Hoy ateo hoe nitehaka dia nataontsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary izany indrindra no temany fiderahantsika androany dia tena hoe omentsika voninahitra Andriamanitra, omentsika voninahitra ihany koa Jesosy satria taona maro lasa izay dia nafony ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ho famonjenanao dia ndao mendrika indrindra izy raha omentsika voninahitra androany. Ao anatin'ity hira voalohany ity dia tiako ianao tena hetsika amin'ny fonao rehetra ny ampiasao daholo izay eny aminao na ny tananao na ny tongotrao ahafahanao manome voninahitra an'izany Andriamanitra zany androany satria manatrika antsika eto izy ilay Andriamanitra ny voninahitra. Luiz,
fagul Tuain vavadun vazatani Najamacantani supunawe Ambunin ramasana no banyaze Andesika yakacha Waneteju muja masina Andesika najamachan fiderande Fiderana saragaptan vedicaze Kalisi le panzar Tupu faefan Tupu fanzakanize So easy, the pataka uninaisha. Whoa, easy. So easy, the pataka uninaisha. Easy, so easy, the pataka uninaisha. Whoa, easy. So easy, the pataka uninaisha. Yellow, ni flaza kwasi. Yellow, ni flaza kwasi. Vanetan chatunga tiatan mzuba bulubel. Fa bulubel fa marina na nizali nam ni asfizaline. Manem ni fenati dize telu ante zenu vitna tonna my one fa fatesane. Disagana no one fasane. Fa utakte fa lasane. Akata wanandanu te akamana na diamani te ita famuzena asnu fanda sena vela manak saize armi baba kawaize navelana izy ny kapohana zany rehetrarehetra zany mba hatonga na sy hatonga anao tsy hijaly zany rehetrarehetra zany mba hatonga na sy hatonga anao raha hitady vahaolana dia tena hoe ahita vahaolana ao aminy ka noho izany ary ve tsy mendrika ary ve Jesosy raha omentsika voninahitra tsy mendrika azy ve zany voninahitra
ambony indrindra mihoatra amin'ny voninahitry ny olombelona izany. Andao amin'izao fotoan'izao a akipio ny masonofinao dia saintsaina hoe inona daholo ny zavatra efa nataon'i Jesosy ho anao. Manomboka eo amin'ny ainy izay nafono ho anao a. Navelana izy nalaina baraka teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho hafa baraka intsony ianao. Izany efa nataon'i Jesosy ianao. Ary ny amin'ny ho avinao rehetrarehetra dia mbola hanao zavatra mihoatra lavitra noho izany Jesosy a. Dia asandrato ny feo anao. Aokany malemy hika hoe mahery. Aokany malemy hika hoe mahakasika anao izany teny izany dia asandrato mafy ny feo anao. Satria Jesosy a efa nomboana mba hampanakarena anao. Nitsamba iteny hoe mahiratra izany fahasoavany meny Jesosy. Ka mbola veritsika ihany hoe aokany malemy hika hoe mahery. Aokany malemy hika hoe Io Jesosy mateo amin'ny hazo fijaliana dia mahery. mahantra hoe manankarena nitsamba iteny
indray satria Andriamanitra velo ianao dia tsy voatanany fasan'izany mihitsy ianao dia mbola sandratra ianao foana Jesosy izany hoe voninahitra zany ny voninahitra dia omenanao rery any tsy ho anay fa tena hoe ho anao rery any satria ianao namonjy anay Ivadi mi tavana
mahazo ny toerantsika zany. Isaorantsika ny tompo izay a. Mino fa tafiditra tsara ao fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Engenera misy olona mpanandratra an'Andriamanitra dia ianao zany. Fa ianao manome voninahitra an'Andriamanitra io dia ho asandratr' Andriamanitra ihany koa ianao. Amen. Amin'izao fotoana izao dia androso amin'ny latabatra ny tompo isika ka ho fandaminana ny amin'ity androany ity dia izao no ataontsika izany. Raha misy aloha ny olona izay nanadino ny tondra ny mofo fa efa nitanana ny amin'izany tsika satria ny amin'ny anara-pahasalamana mbola mipetraka dia mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao ianao fa ny nitondra mofo kosa dia mipetraka ihany. Avoakanao ilay mofo zany izao nitondra mofo. Ho an'izay tsy nitona dia mitsangana mba hahafahana mizara aminao ao anatin'ny fotoana fohy dia ao anatin'izany nefa tonga dia hivavaka isika anolotra ny tenantsika sady ho an'Andriamanitra. Atolory ny tenanareo zany tompo. Engene ka ho fanatitra velona mihitsy ianao io. Ka dia tena anolotra tsara ny tenanao ianao. Taka ny nanoloran'ny Kristy ny tenany. Dia andao koa tsika mba tena vonona anolotra ny tenantsika ho anazy indray kosa. Izy nanolotra ny tenany amonjenantsika fa tsika kosa mba manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra izany. Mbola ambarako indray hoe ho an'izay tsy mitondra mofo dia mitsangana ianao zany ahafahana mizara an'ilay izy dia hivavaka avy hatrany isika. Ny tsy mitondra ihany no mitsangana, izay mitondra mipetraka ihany dia ao anatin'izany hivavaka isika. Andaontsika hivavaka sady hanamafy ny fahaloran-tenantsika. Misaotra anao zay Andriamanitra. Mankasitraka anao zay raha toka amin'izao fotoana izao indray ny fandaminana rehetra zay afanay mifandamy eto amin'ity toerana ity. Eny fa na dia ny any an-trano ihany koa aza afaka manatanteraka izany ao anatin'izao fahafahanay miray latabatra aminao zao dia mino Andriamanitra fa miaraka aminay eto ianao. Hatreanao zao fotoana izao ho tahina ny firaisanay latabatra aminao. Ianao nefa nilaza ary nanambara taminay fa ataovy izao dia tanterahanay tokoa fa teninao zany ary izay nefa tsy amin'ny vanim-potoana tahaka izao ihany te hatsiaro anao fa isan'andro izay dia tianay eo am-ponay eo amin'ny fiainanay ny hatsiaro isan'andro mandrakariva fa namonjy sy maty ho anay tokoa ianao. Noho izany indrindra Jesosy dia mankasitraka anao zay. Misaotra anao tanteraka ny amin'ny famonjena vitanao, ny amin'ny fanavotana izay naseho anao taminay. Tompo Jesosy Tompo Jesosy zava-dehibe aminay loatra ny famonjenao, zava-dehibe aminay loatra ny fanavotanao anay. Ka dia ndreto izay tonga eto amin'ity toerana ity mandray ny mofo ary isotra ny kapoaka. Fantatray Andriamanitra fa zao no ataonay dia mba ho velona ao am-ponay, ho sary velona eo amin'ny fiainanay ny fahafatesanao isan'andro izany. Jesosy fa zavatra mora simba namonjenao anay fa lafo vidy indrindra dia ny raha soanao zany izay narosonao amonjena sy hanavotana ary atonga anay ho isan'olona mpandova an'ilay fiainana mandrakizay. Voatany amin'izany izay, voatany amin'ny fiainana mandrakizay izay, olona afaka izay. Misaotra indrindra tompo. Matsiaro mandrakariva ny teny ny mpanomponao izay, ry Davida, ireo mpanoratra ny salamo maro be izay milaza fisaorana ho anao mandrakariva. Mampirisika anay mba hisaotra an'Andriamanitra izany. Ary eto izay dia te hisaotra anao ihany koa fa nanafitra ny ainay tokoa ianao. Tsy navelanao hidina ny andavaka izay, tsy navelanay ho amin'ny fampitehana izay, ary dia olona tena sambatra izay ankehitriny, sambatra izay ankehitriny amin'ny famonjena nataonao, ny amin'ny fanavotana rehetra izay namonjenao anay. Voavonjy izay tompo. Ka ndreto izay manolotra ny tenanay, sao fiangonana zao miara-manaiky fa ianao ny famonjenao anay, ianao ny lalana famonjenao anay, ianao ny lalana fitahinao anay. Dia hidiranay amin'ilay fitahina lehibe dia ny fiainana mandrakizay zany. Alleluia. Mankasitraka indrindra tompo. Mankasitraka indrindra Jesosy, misaotra anao zahay. Mankasitraka indrindra Jesosy, misaotra anao zahay. Tohizo ny vavaka ao ka teny hivavaka ianao. Ao ka teny hivavaka ianao, ao ka teny hivavaka ianao, ao ka teny hivavaka ianao, ao ka teny hivavaka ianao. Vava. Mivava amin'izao fotoana izao. Aseho amin'Andriamanitra ny etaponao, ny fanirianao.
fanolo tena ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Ina tokoa moa ny asaraka anay aminao Jesosy. Ina zany tokony mbola asaraka anay aminao. Fa ny ianao ny hainao aza natolotra ao hamonjena anay. Dia inona kosa mba atolotra ahy? Asehoana anehoanay tena mariky ny fanehoana ny valiny. Ny fitiavana izay nasehonao anay dia izay koa mba tia maly fity eo anatrehanao. Fitiavana nasehonao dia izay koa indreto manolotra ny fonay ny fananay momba anay rehetra. Tena nay ho anao hatramin'ny farany ka tsy ala aminao. Ary tsy misy na dia ray aminay aza hivadika ka hiala aminao na hoe andao anao ka andeha anao izay tsy atsiaro anao kory sanatria mandrakizay anie zany. Fa izay dia anao Jesosy hitoetra ao anao, hijoro anao mandrakariva izay. Halleloja, halleloja. Andao hitsangantsika amin'izao fotoana izao. Hitsangantsika hiomanao amin'ny fandraisana ny kapoaka. Dia efa homany any am-pelatany amin'izay mofo dia mivavaha ihany toy izy ny vavaka. Aoka teny hivavaka ianao, aoka teny hivavaka ianao. Angatahana ny tompon'ny fanasana, tompon'ny fandaminana amin'ny fampandrosoana ny kapoaka. Mba androso amin'izao fotoana izao. Halleloja. Tsy misy ny toanao Andriamanitra. Tsy misy ny toanao Jesosy. Iza moa ny toanao? Iza ny takanao? Tsy misy. Na iotinay izay, na iotinay izay, na iotinay izay, na iotinay izay, na hoaiza, na hoaiza izay Jesosy. Na hoaiza izay, na hoaiza. Tsy mahita tsara. Fa ianao ny tsara aminay. Andriamanitra tsara ianao. Mpaneho tsara, mpaneho fagagana, mpamindra fo. Toy izy ny vavaka areo ka teny hivavaka ianao. Tazomeny an-tananao fotsiny aloha le mofo dia toy izy ny vavaka. Rehefa avy eo dia miara-mihinana mofo tsika, rehefa avy eo miara-misotro amin'ny kapoaka koa isika. Tazominao ny kapoaka azonao, tsy tonga dia misotro ianao fa mitazona ny kapoaka, mitazona ny mofo dia mitomy vavaka. Rehefa avy eo misy mpanangona ny kapoaka izany. Halleloja, makasitraka anao izay Jesosy. Fitiavana mandrakizay hoanao ny tiavanao anay. Halleloja. Fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay Jesosy. Dia izay koa te hilaza androany. Fa izay koa hitoetra ao aminao mandrakizay izay. Tsy ala ao ambany elatra ao. Oh, ianao le batery fiarovana sy famonjena ho an'ny fanana. Ianao le fierenay. Tompo. Ninina zavatra mitrangy amin'ny fiainanay dia ao aminao izay mihazakazaka. Ao aminao izay mandeha. Fa tsara aminay ianao. Tsy mitsatra amin'ny fahatsarana aminay ianao. Halleloja, halleloja. Misaotra anao indrindra Tompo. Misaotra anao indrindra Tompo. Misaotra anao indrindra Tompo. Misaotra anao indrindra Tompo. Misaotra anao indrindra Jesosy. Misaotra anao indrindra. Halleloja. Afaka miray latabatra aminao izay ankehitriny. Afaka izay rehefa avy eo hiary hihinana mofo. Afaka izay rehefa avy eo hiary hisotro amin'ny kapoaka. Halleloja. Afaka manatrika an'izao fotoana izao izay. Dia misaotra anao indrindra. Tominandrom-pahavelomana. Tominandrom-pitahiana ao anay izany. Halleloja. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina. Mankasitraka anao izay. Halleloja. Lehibe ianao. Lehibe ny fitiavanao anay. Lehibe ny famindramponao. Halleloja. Amen, 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 amen. Tena tia anay ianao. Asandratray ny anaranao ary terainay ianao. Omeny voninahitra ianao. Dia toy izay Tompo, manome voninahitra anao. Amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny fankatoavana ny teninao. Fanekenay ny teninao. Tsy izay ny tianao izao, fa didinao izao, baikonao izao, ataovy izao izy ianao dia ataonay izao. Ahafahanay maneho, ahafahanay manambara amin'izao tontolo izao. Fa mahato anay le tena tianay indrindra. Dia Jesosy Kristy Tompo izany. Dia ianao izany Tompo. Halleloja. Misaotra anao izay. Misaotra anao izay. Misaotra anao izay. Toy izy ny vavaka ao. Halleloja. Makasitraka indrindra Jesosy. Maria
atao zany resany misy tsy nahazo mofo dia afaka mbola nisy tsy nahazo kapoka dia afaka manangana ny tanana izy nahazo taolontsika asandrato mbo feny an-tananao aza hivavaka isika Jesosy io eny an-tana ny mpanomponao tsiraray avy ny mofo izay manambara fa nompitehana ny tenanao ho famonjena ho fanasitranana ho fanavotanao anay izany ankehitriny dia hiara-hinana an'izao mofo izao zay araky ny teninao dia matoka fa hiteraka fahasoavana fanasitranana lavitra anay ny aretina manomboka izao ho voninahitry naranao zany sotra indrindra Jesosy amen so ny ambaran'ny tompo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity ny tenako anareo nanolotra mofo Jesosy dia niara-hinana mofo izy rehetra hiara-hinana mofo amin'ny anaran'i Jesosy tompo isika sotra anao zay tompo sotra raha afaka ninana mofo izay fantako dia tsara ianao asandranteny aminao nikapoka amin'izao fotoana izao ety an-tanan'ny mpanompondraindray nikapoka ankehitriny tompo izay misy an'ilay divay araky ny teneninao hoe ity kapoka ity ilay fanekena vaovao amin'ny raha koza ny teninao ataovy izany ho fahatsiarovanareo ahy ankehitriny raha hiara hisotro nikapoka izay dia matoky izay fa nahazo famonjena nahazo fanavotana ka dia voataha izay ny amin'ny famondram-ponao misaotra Jesosy amen koa arak'izany koa nikapoka ozy rehefa ninana dia hoy izy ity kapoka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako ataovy izao fahatsiarovanareo ahy novina no misotry anareo dia hiary hisotra mikapoka ny tompo isika ok hisotra ny tompo ianao amin'izao fotoana izao ndao hiary hisotra an'Andriamanitra isika
asandrato ny feonao koa ivavaka mafy misaotra an'Andriamanitra ianao. Misaotra anao zay tompo, miteranao zay. Afaka natateraka ny latabatra ao teto izay fanatrehan'izany. Tena natrika anay ianao ka dia misaotra anao indrindra izay. Misaotra tompo, dia misaotra anao be dia be mihitsy izay. Tompo, raha ny olona ary nanao soa taminay isaoranayko. Mainka fay anao zay namonjy anay tsy isaoranay. Dia misaotra anao zay. Ny famonjena mahagaga nataonao sy natolotra ao anay. Ka namonjenao anay. Ka navotanao anay zay. Misaotra Jesosy. Misaotra tompo, misaotra fanamasina. Makasitraka indrindra tompo. Halleluja. Amen. Halleluja. Samy mahazo ny toeran'izany. Dia mangataka andreo mpanangona ny kapoaka isika mba hanao zany. Ao anatin'izany dia omany eny am-pelatananao ny fanatitra fa anao ny fanatitra isika amin'izao fotoana izao. Omandray ary ny fanatitra amin'izao fotoana izao ny fanatitra moa tsy hoe fombafomba izany. Ny ampafolo-karena koa tsy fombafomba izany. Fa jerenge Jesosy ozy mipetraka teo amin'ny toeran'ny fanatazan-drakitra. Dia nijery izy ary nandinika ny olona nandrotraka teo izy. Dikan'izany tena ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fanatanterahitsika ny fanatitra atsika. Ary betsaka ny tenin'Andriamanitra maneho zany hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra. Ary ny manome am-pifaliana koa nefa ny tena takin'ny tompo androany. Dia mino fa ny fifaliana ny ahafahanao manome androany. Amen. Efa no manao ve ny fanatitra? Andaontsika hivavaka ary fandaminana dia ateritsika aty anoloana aloha ny ampafolo-karena. Vita izay dia tatazana ny fanatitra zany. Androany koa isika no manatitra ny rakidehibe zany. Izay fanohanantsika ny asan'Andriamanitra. Amen. Misaotra ny tompo isika fa afaka manohana ny asan'Andriamanitra. Ary mino fa maro ny fanan'olona vonjena amin'ny alalan'ny fanohananao io. Sisy amen ve zany? Dia andaontsika ary hivavaka ao anatin'izany. Tsy mbola alefanao akory ilay rakidehibe, tsy alefanao anatin'ilay fanatazana fanatitra fa rehefa avy eo tatazana manokana ny rakidehibe zany. Hivavaka isika ary. Ry Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra. Lehibe ny fitiavanao anay ka indreto izay fa mbola notahinao indray. Ny fitahinao no mahatonga anay mbola afaka manome indray. Na ny ampafolony io, na ny fanatitra io, na ny rakidehibe io, izay rehetra entina eto anie ho fanomezana ny voninahitry naranao zany. Ataonay zany mba ahafahanay ihany koa manatanteraka ny teninao. Ary ataonay zany mba ahatonga anay atsampa ny fitahinao sy ny fahasoavanao mandrakariva. Dia misaotra indrindra tompo. Ianao nefa laza fa andidy ny valalam-pandany, ny valalam-pitsiky, ny mpandany rehetra. Ianao nefa laza izany fa nisy teny mafy an'izany. Dia ho ambinina izao fiangonana izao. Amin'izay rehetra ataony amin'ny asan'ny tanany. Ny fivelomany rehetra anie ny velon-tenany dia ho tahinao zany. Nakasitraka indrindrandriamanitra amin'ny anaranao Jesosy naovanay ny vavaka izay rehetra aranao hoe amen. Dia ao anatin'izany dia mbola hideran'ny tompo isika tsy hatsahantsika ny fiderana raha tsy vita hatramin'ny rakidehibe zany. Ku
Wetiantan, wetiantan iana Kamatuanai Avenit sanganayana Wanatan Isai-jai Nanarandong duderai na Avianatan Isyangam Wetiantan Wetiantan Iyana Kapatuanai Avenit sanganayana Wanatan Isai-jai Nanarandong duderai na Avianatan Isyangam Wetiantan Wetiantan Iyana Kamatuanai Avenit sanganayana Wanyantan Isai-jai Nanarandong duderai na Avianatan Isyangam Wetiantan Wetiantan Iyana Kamatuanai Avenit sanganayana Wanyantan Isai-jai Nanarandong duderai na Nanarandong duderai na Nanarandong duderai na Nanarandong duderai na Zany mihitsy a raha misy anarana tokony noderaina dia ny anaran'i Jesosy ihany sady zany ve andaontsika hiaraka hitsangana e dia andaontsika hiaraka hira hiaraka hanjitsika hideran'i Jesosy a dia ilaza aminy hoe ianao irery ihany no mendrika ho deraina Ianao irery ihany no mendrika ho deraina Ry zanak'ondrio ianao irery ihany Ianao irery ihany no mendrika ho deraina Ry zanak'ondrio ianao irery ihany Hosanna, Hallelujah, Asada Shaiwana, Valimiterana, Zai, Nefana Butana. Hosanna, Hallelujah, Asada Shaiwana, Valimiterana, Zai, Nefana Butana. Mirana latsaka Tamnyazo fizalina Ufamyavanana Sifanavutana Izao tontolo izao Mirana latsaka Tamnyazo fizalina Ufamyavanana Sifanavutana Izao tontolo izao Hosanna, Hallelujah, Asada Shaiwana, Valimiterana, Zai,
Makapetsansika bevavaka ho amin'ny tenin'Andriamanitra isika misotranao zay Andriamanitra ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ka afaka andreny afatrao zay mino izay famiteny aminay ianao ary manakambara aminay tahina ny teninao Andriamanitra hitomba ny fahasoavanao sy ny fahatsarana andray fiangonana fantako Andriamanitra dia zao hoe ny andananay amin'ny fotoana rehetra hitadavanay ianao eto dia mampitombo anay amin'ny sitraponao mandrakarivo izany ka ketrindra andreny teninao zay dia inoko fa fampitomboana anay eo amin'ny teninao indray izany dia hitombo izay ary androso izay tsy empotra itsony izao fiangonana izao ho tahinao ny amin'izany dia makasitraka indrindra Jesosy tahiom-panomponao izay mitondra ny teninao ianao ny ametraka ny teny rehetra ao am-bavako ka na ny manatrika eto na ny mijery ny fahitalavitra dia andray fahasoavana amin'ny alalan'izao teninao izao amonjy azy ianao dia hanafaka azy hitahiry azy ianao ka hita azy misaotra indrindra Jesosy ao amen samy mahazo ny toerany ary hijery tenin'Andriamanitra isika androany a ho anao dia andray fahasoavana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao na izaho na ianao izay miheno izany amen ho anao izay manaraka izao fandarana izao koa dia inoko fa ho tahin'Andriamanitra manokana ianao ary hitahiry ianao ho amin'ny sitrapony ilay Andriamanitra be fitiavana indrindra izany Hebreo toko 12 andininy 7 no vaketsika be ny tia hampiororantsika fa tsy azo nizaniza ho ampiororona ntsony tsika manomboka izao dia tsy izany fa dia volony fahavalontsika dia hampiororantsika tsika tsy manana fahavalo olona amen zao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy koa satria ozy mandray fanjakana tsy azo hampiororona isika dia aoka isika hanana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorany amen enganeka tena zany mihitsy ianao lazao ny akaikinao tsy azo ampororona izany ianao fa ny fampotsika an'Andriamanitra nefa aloha ho amin'ny fanajana sy ny fatahorantsika anazy amen engany raha misy olona matahotra an'Andriamanitra ary mahay manaja an'Andriamanitra indrindra dia ianao izay tonga eto zany ianao izay manaraka an'izao fandarana izao zany be dia be tokoa ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ka mety hampiororantsika izany mety hampatahotra antsika izany fa mampahery anao izao tenin'Andriamanitra zao androany aza manaiky hampiororony ny fahavalonao dia tsy izy izany fa devoly aza manangana olona ho fahavalonao mihitsy tsy manana olona ho fahavalontsika isika amen io akaikinao io tsy fahavalonao io rahalahinao io amen raha vavinao io anatanao io anabavinao io zanakao io ray aman-dreninao io ara-panao amin'ny tompo daholo zany halleloja ozy tompo raha misy na foy vady zanaka trano omby sy ny sisy dia mandray zato eny izy rahalahy anabavy dia mandray zato eny izy firy nisany anabavinao fa nitonga eto androany be dia be firy ndravavinao any an-tranonao any any amin'ny tokantrano misy anareo any ao amin'ny fianakavianao fa vitsinao reo akaikinao reo zany halleloja zay le mandray avy zato eny sady ianao tonga aminao sady le izy zany androany tonga aminao sady zany le fitahina androany le famonjena le fahasoavana le fahatsaran'Andriamanitra androany ho ataon'Andriamanitra aminao zany halleloja ory havana zay meno eto androany dia zao no tiako ambara aminao hoe maro tokoa ny zavatra mety mitranga mampisafiritaka amin'ny fotsika ka ohatra ny te hiororo zany tsika fa tiako milaza aminao androany fa na aretina toy inona na aretina toy inona aza manaiky matahotra hitanao ny ataon'ny olona mba tonga ny olona atahotra dia mandefa teny maro isan-karazany raha vao maheno fotsiny olona kiray io aretinao io ohatr'zao hitanao reny olona reny ange tsy fahavalonao kory izy fa anisany anankiray mety fitaovana hoentin'ilay ratsy
ampitahotra ampiororanao zany ampahirenao aminaran'i Jesosy a tsy zay tenenin'ny olona any no andeha ampatahotra anao na ampiororanao. Mety misy tsangan'olana zay tena saribahana ka mety te hilaza ianao hoe vitany amiko, aza milaza an'izany akory ianao, fa tsy tokony ho azon'iza niza ho ampiororony ianao. Na olana io, na aretina io, na inona dia ampandresy anao Andriamanitra. Ampandresy anao Andriamanitra. Haleluya. Satria ny antony dia izao, raha makitsika any amin'ny Mateo 4:10, 17 sy ny 7 ka hatramin'ny 7. Mateo 4:10 eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 7 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisara Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisy, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray ampaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo tonga eto androany, ianao io zany, ianao io zany. Fa ho anao tonga eto androany, iza kosa ny antsonao an'i Jesosy. Ataonao iza, ataonareo iza. Ary namaly Simona, takonantsika aloha le Petera fa teo ny nazahoana an'io anarana io. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no miara-milaza an'izany tsika. Manontany anao Jesosy zany androany, ataonao izy. Andao miara-mamaly tsika androany, ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra maty ny Andriamanitra fa Andriamanitra. Haleluya. Toy izatsika mivaky teny. Tena maly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao le sambatra. Zay tonga eto le sambatra. Zay manaiky an'i Jesosy le sambatra androany. Sambatra ianao ozy izy. Simona Barjona. Fa tsy nofa mandranona anehonao zany fa ny raiko izay any an-danitra. Haleluya. Zany hoe nahazo rema izy, zany hoe nahazo faminaniana izy, nanafahany nanambara fa Kristy io. Mpianatra 12 raha ihany namaly azy. Ary sao milaza aminao koa, ianao ny Petera. Teneno akaikinao, ianao ny Petera hoe. Zay nilaza an'i Jesosy Kristy, ianao ny Petera. Simona Barjona nge ny anarany, fa nahazo anarana ina indray izy. Ilazao kely akaikinao, ianao ny Petera hoe. Haleluya. Toy izatsika mivaky teny. Ary ambony ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ary vavahady ny fisaina tsy hita. Azafady? Azafady manina? Toy izatsika ihany. Omeko anao ny fanalahity ny fanjakany any aminao lakile any lanitra zany. Ka na inona fehezinao. Aiza? Ety ambony inona? Dia ho fehezinao any. Fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanao ety ambony tany. Dia vahana hatrany an-danitra koa izany. Haleluya. Ao tsara venao androany. Ianao zay mino androany. Dia eritrereto hoe tsy Simona ihany nahazo hoe Petera. Zay rehetra mitrangy eo amin'ny fiainanao, tsy misy tokony hampiororanao tsony. Tsy misy tokony hampatahotra anao tsony. Aza mieritreritra hoe ho levon'izany zava-misy zany ianao, na hoe ravan'izany zava-misy zany ianao. Ianao le vato. Ianao le vato tahaka ny Petera ihany koa. Amen. Amen. Raha milaza zao tenin'Andriamanitra zao izy, tsy natao amin'ny Petera ihany zany, fa natao anao ihany koa, dia natao anao ihany koa zany. Ataonao izy ary Jesosy. Ataon'ny sasany ho iza moa nanambarany olona, ataon'ny olona zao izy zao izy zao. Samy nanako tenenina teo, ankoatran'izay efa tsy voalaza intsony moa zany. Fa androany
dia mino aho fa mba maminany koa ianao androany tahaka amin'ny Petera hoe ianao ranga ianao mihitsy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona iary ilaza zany tsika androany hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona isa roa telo amen tsy Andriamanitra ny maty ny Andriamanitra fa Andriamanitra ny velona halleloja saika naverimberina matetika ao anatin'ny baiboly zany hoe nahoana ny tia maty ny tadiavanareo ny ilazaina akaikinao fa velona mandrakizay izy amen afaka ny hamonjy anao izy androany afaka ny hamonjy anao izy androany indro ny tanan'i Jehovah tsy foy ary ny sofiny maninona halleloja hamonjy anao Jesosy androany ry havana izay manatrika etona manaraka izao fandarana izao dia tiako manambara aminao androany farana azo zany teny zany Petera dia tokony azo zany koa tsika tsy Andriamanitra miangatra ny Andriamantsika ka ilaza hoe Petera ihany ny vato fa ianao koa dia tian'Andriamanitra ho amafisina androany fa ianao koa dia vato ianao dia vato ianao hainao kitidiavany ny vato izay midona amin'ny rehetra dia manino rava avokoa halleloja izay midona aminao manomboka izao ny olana rava izay midona aminao manomboka izao ny aretina rava rava avokoa ny olana rehetra tsy hoe ty olana ty manko olana kelikely dia mora rava tsia fa manomboka mieritrerety ianao androany fa le tsy resinao hatramin'izay le olana na mpiororanao hatramin'izay le fanjakana araka le teneny hoe eto amin'ity vaty no aoriko ny le fiangonana le fanjakan'Andriamanitra ny tenenina amin'izany misy fanjakan'Andriamanitra ao anatinao zany le fiangonana aloha tiako milaza aminao fa tsy zao efitrano ivavahantsika izao zany fa itsika tsirairay avy za fiangonana ianao fiangonana eo akaikinao fiangonana le kristianina mety tsy tonga eto androany fiangonana sa tsy zany fe eto ambonyity vato lampy ty naoriko ny fiangonana halleloja isy olona be dehibe koa zany mazava ho azo vonjena amin'ny alalanao io noho ny fitsangananao ny fitorianao ny fanambaranao ny maro dia vonjena izy vonjena izy vonjena izy vonjena izy halleloja aza mihevitra ny tenanao tsisy dikany intsony manomboka izao halleloja tena kaikinao aza mihevitra ny tenanao tsisy dikany intsony manomboka izao indray rehefa misy olona mijery anao dia ohatra ny te androra kely zany izy tsy maninona velao izy anjora fa aza mifamaly aminy aza tezitra amin'ny akory misaoran'izay manozona anareo zany tenin'Andriamanitra fa vao an'izay rehetra manenjika anareo aza miady aman'olona tsy fotoana fiadivana aman'olona tsony zao tena kaikinao aza miady aman'olona zany raha vavy io any an-danitra any tsisy fiadivana aman'olona tsony any efa fiainana tsy ataonao eto tsony dia tsy ataonao tsony any an-danitra fa raha mbola zavatra ataonao eto dia zany foana manaraka anao naiza naiza misy anao la zatra miady aman'olona nge naiza naiza misy azy dia miady aman'olona lava izy fa ny olona mahafinaritra foana izy naiza naiza misy azy dia ianao zany engeneka mba olona mahafinaritra ianao io ao tsara venao azonao ve le afatra ianao le fiangonana miorina am'le ambony le vato lampy ianao zany halleloja amen ao amboninao koa misy olona be dehibe aorina amin'izay manomboka izao hatramin'izay anao mety tsy nataona olona na dia anankiray zanakao tsy voataona anao ny vadinao tsy voataona anao fa manomboka izao amin'ity to amin'ity anaraka aorinanao daholo le olona rehetrarehetra hatramin'ny vinantonao zavikelinao ty to amin'ity toana ny famboasanao ty to amin'ity hampanesa anao misy Andriamanitra halleloja tsy azotsiko tsonina tsony ianao ianao nge tsy paiso masaka akory ka vao domina dia miraraka e zafady teneny kely ny volo manomboka izao zafady tsy resinao tsony a lazao satana androany azafady tsisy lalana tsisy hevitra tsy any aminao tsony lalana tokony andanana ny amin'ny hafa angamy zany tsy any aminao halleloja lazao ny akaikinao aza pororony tsony ianao izy aza mivadi-po amin'izany tsony ianao izy ary aza mivadika-do amin'izany koa e zany tsy zany fi nareo ny ohatr'izao nareo velao hiteny any izy ary no aza zavatra rehetra tenen'olo zao dia ampidirinao am-ponao atao fokelinao io ampidiranao zao zavatra rehetra korotan-javatra rehetra zao
aizany tsy arary fony sasany. Isy fitenana zay taloha hoe marary fo amin'izany eo. Aza manankareti-po mihitsy ianao a. Sady zany fa. Halleloja. Fa ao mihitsy nyfonao androany mba alalaka ivoahana. Andehanany ratsy rehetra hiala ao anatinao fa ianao olona tsy azozogozony ianao. Amen. Izany notsikotsona anao, izany ozogozona anao, izay taonanao emitra verin-dalana, ho tonga ao amin'ny faratsiny tsy emitra tsy verin-dalana, joro tsara ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany zao fiangonana zao. Tenao zany. Halleloja. Ary rehefa mira mba mira tsara. Rehefa misy ady hatrehana, atao vira le mitsinjatsinjaka le tena mampitombo finoana. Fa tsy voamely mampitoloky na te maro ny mpanenjika tompo. Voamenao kivy fa mataovy an'le teraina Jesosy mpanjaka sady zany ve le mampitombo mampiakatra aloha. Halleluja. Ao tsara ve anao sa tsy ao? Amen. Hitombo ianao zany. Hiakatra tsara ianao zany. Nisanizany ozogozona tsy voazogozony ianao. Mba hainao zay manana lakile ihany afaka mamono trano. Ka na ilaza azy ny tranonay io, any aminazy ngala lakile. Ianao manana lakile ianao. Lakile any lanitra. Mamany any an-danitra any, mamany aty ambonin'ny tany. Misy olona aty ambonin'ny tany ianao mamahazy. Ekena any an-danitra fa manao zany. Raha misy olona sambatra indrindra zany tenao zany. Sambatra indrindra zany tenao zany. Sambatra be mihitsy ny olona voavela eo karefa ne tenao zany e. Tena kaikinao anao ke olona sambatra be mihitsy ianao io e. Halleluja. Misy olona dia Andriamanitra tsona aza miazakazaka any amin'ny toerana hafa hoa. Ary aza maika mieno zay tenen'ny olona. Mahavoa olona matetika. Tia eno zavatra lazainy olona. Fatoa amin'Andriamanitra. Mifatoa amin'Andriamanitra. Avy reny daholo ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra zay efa henonao. Momba ny fanasitranana raha marary ianao. Ianona ny toro ohatr' zao. Pastera ianona ohatr' zao nitoriany an'le fanasitranana. Dia avereno mitamberinao an-tsainao zany. Dia avereno daholo koa ny tenin'Andriamanitra ny vakinao sy ny anaranao rehetra hatramin'izay fa afaka manasitrana anao Jesosy. Amen. Halleluja. Dia amaly olanao koa Andriamanitra. Santsy zany fe. Riavana malalo. Tiako mampahery anao androany. Tsy azo nizaniza ampiorona tsony ianao. Tsy azo nizaniza hopitehany zany tsony ianao. Tsy azo noravany zany tsony ianao. Tsy ravany zany tsony ianao. Iza moa ny te handravantsika io e. Tsy olona ne. Fa ny tsy azo ny devoly ravany zany tsony ianao. Tsy azo mipitehany zany tsony ianao. Ahitan'le Andriamanitra ao anatinao izy dia hitsoka sy andositra anao izy. Halleluja. Sady zany fe. Ao anao izy Matteo 7:7. Sy ny 5:20. Matteo 7. 7. Allo atofato aingana be. Koa amin'izany nazovo no mandre zany teniko zany. Ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy sy vehivavy manatsaina izy zay nanorina ny tranony teo ambony. Alatsaka ny nanorana ka nisy rika be sady mifofofon-drivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony. Halleluja. Naorina tao amin'i Jesosy ianao. Hitanao vato lampo tsy mikory Jesosy fa eo ambony le vato lampo koa misy an'le vato naorina dia ianao le vato naorina eo ambony le vato lampo. Halleluja. Le tenin'Andriamanitra le vato zay tenenin' Jesosy ihany koa. Amen. Androany zany ninina olana mitranga tsy mirodana tsony ianao. Fofofon-drivotra tsy mirodana tsony ianao. Rano be hoavy tsy mirodana tsony ianao. Na rano trambitonina tsy mirodana tsony ianao. Halleluja.
Manare zay ny amin'ny toerana iva rehetra dia miakatra amin'ny toerana avo. Rehefa misy inona maheno an'izany tsika? Tondra? Fa ianao zao efa nampiakarin'Andriamanitra ho amin'ny avo amin'izay ianao. Amin'ilay avo ara-panahy amin'izay. Ilay avo ara-panahy amin'izay. Eny hono any anaty tambary misy vatolampy. Any an-tampon-kavoana misy inona zao? Any misy vatolampy. Halleloja. Raha ianao zao mandeha amin'ireny faritra be vato ireny dia hitanao ny an-tampon-kavoana foana kea mazana ny misy ny vatolampy. Aza matateraka ilay ten'Andriamanitra. Ny aparany ihany fiangonako dia orina eny an-tampon-kavoana. Enao zany. Miorina eo ambony vatolampy ianao zany. Tsy mirodana intsony ianao zany. Na ranitra ambony, na ranon'inona ho avy tsy mirodana ianao. Tsy miotsina intsony ianao. Tsy miozigozina intsony ny fononao. Ho avy ny aretina mety andalo, tsy manina veloa reny isy eo. Fa reny tsy aravanao intsony. Zao nge, angamba tsy azon'Andriamanitra ny sakanana moa zany ny aretina tsy hitranga tao amin'ny Job. Azony sa tsy azony? Fa nanina avelan'Andriamanitra na ino? Nitsanga sa tsy nitsanga le izy? Sio sa tsy sio? Feno vai Job hatrany an-tampon-doka hatrany. Fa nga tsy azon'Andriamanitra natao zany. Fa Andriamanitra te hijery mihitsy hoe hatraizy ty Job ty. Ary ny devolony anao zay tiany atao sy azony atao. Tsy ndiotsiny. Ohatranao. Teo kaikinao tsy miotsiny. Alleluia. Fa nahita vato miotsina ve anao? Hoe io le vato ngeza be. Tonga ba ny olona tsy fantako nisany hanosika azy. Tsy miotsina. Niza te hanosika anao hiala amin'izao fampony izao. Tsy miotsina ianao. Fosafosan'ny olona, resadresaky ny olona madinidinika. Fanaratsiny ny olona, vany avaratra, vany atsimo, atsinanana andrefana, ny ao an-trano koa indraindray manampitrotraka, le tokony hampahery, vadiny Job tokony hampahery azy, vao menanao teny maninona koa. Niotsina sa tsy niotsina zany le raza. Vao menambaro amin'ny Job tsara ny palitao, zavaty. Tsy ny teny vehivavy adaladala zany ny série. Zany ve dia ampialako amin'Andriamanitra? Tsia. Halleluja. Azon'Andriamanitra atao tsara nanakana an'io tsy tonga teo aminao fa navelan'Andriamanitra nitranga eo. Fa zao io ny afahanao miakatra amin'ny ambonimbony kokoa, amin'ny tsaratsara kokoa, afahana malala tsara ny mombanao hoe hatraiza ianao. Halleluja. Itsory tsara ne ianao. Amen. Iza tsy tia mandroso an'Andriamanitra foana. Sa tsy zany fe? Za resy lahatra mihitsy tsy ho ravany devoly zany tsony mihitsy isika. Andriamanitra no mametra atsika sisa hoe reraka loatra ianao fa efa vita be loatra ny mission vitanao tety ambonin'ny tany. Teo zany tompo hoe mody amin'izay rehefa vita ny atao rehetrarehetra, zay tsika vao mody. Sa tsy marina zany ve? Mody any amin'ny mandrakizay eo nilany ray. Any amin'ny Jesosy. Sa tsy zany ve? Fa raha mbola tsy vita. Aza mieritreritra ny andeha zany ary raha ohatra hoe devoly mipangapanganao amin'ny aretina. Eno fotsiny. Amin'ny olana eno fotsiny. Tsy aravanao tsony izy. Aonao Jesosy mantsy amin'ny Petera mantsy an'le vato. Ianao koa le Petera. Tena kaikinao. Ianao koa le Petera hoe. Ianao koa le vato ianao zany. Amen. Satria raha vao nanomboka ny tenan'i Jesosy izy hoe ianao Kristy zanak'Andriamanitra. Tsika miara-manaiky fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Dia le any amin'ny Luka toko 2:20. Any faraiky amin'ny 30 sy ny 2:30. Faraiky amin'ny 30 sy ny 2:30. Luka toko 2:20. Any faraiky amin'ny 30 sy ny 2:30. Zao le izy. Aoro ny tompo. Amiko sy aminao. Ry Simone. Indro Satana ozy. Efa lofo ny tady anareo. Hokoroana tony. Iza moa ny tena mpikoroka lava atsika eto e. Iza tsara? Devoly. Toy iza tsika. Nefa izao ozy. Nangataka ho anareo. Efa vita zany le fangatahana. Mba tsy ho levona ny. Ahoana tsara? Mba tsy ho levona ny. Ary rehefa mibebaka kosa ianao.
dia ampaherezo le efa levona, ampaherezo le efa tsy hitatsony, ampaherezo le kivy, ampaherezo le ketraka, ampaherezo le ravitanana. Inoko fa zao miditra amin'ny folo zao zany olona mahery. Naninao ny satana, fahitan'Andriamanitra azy, fahitan' Jesosy azy, efa nahitany satana ozy izy tena tonga mihitsy izy dia mikoroka atsika. Takininona moa indraindray rehefa misy zavatra mitrangy iny, avy mikoroka mihitsy le ratsy, manao zay andevonana atsika. Fa engany eka ny akofa ihany amin'ny maniditsidina. Ny ratsy rehetra rehetra ao anatintsika amin'ny manidina sy miala, fa le tsika le vetim-bary mijanona tsara, petraka tsara, ndroso tsara ao an'Andriamanitra. Halleloja. Sa tsy marina zany fe isory ny ratsy rehetra ao anatinao manomboka izao velao lasany zany ratsy zany, fa inao kosa mitoera tsara ao an'Andriamanitra manomboka izao. Halleloja. Amen. Zany nataony devoly, hitany nataony zany, hitan'ny Jesosy zany, nahita izy. Fa zaho zay efa nivavaka ao anareo, mba tsy ho levinareo. Mety levina nga ny vato? Mety levina ve ny vato? Efa nanatony vato nga ianao? Mety levina sa tsy mety levina? Mba manandrama aloha manatony vato raha mety levina. Hoe vatika lavenina ho ny vato rehefa natony. Marina mafy tsy anao kitay vato daholo indray ny olona. Satria mirehatra zany vatoko. Inona ady mitrango eo tsy rehatra mihitsy ianao. Dia nirehatra mihitsy le rangahy iva nahita faitsana. Za mieritreritra ohatry ny hoe midona amin'ny beton dia voly raha midona aminao manomboka izao. Tovy tonga dia rafy, tovy tonga dia rafy. Tonga ny aretina rafy, tonga ny aretina. Hiala maina izy. Halleloja. Ny olana orava, iorena tsara. Aza miova mihitsy ianao manomboka androany. Tsoro tsara ho an'i Jesosy amin'izay. Aoka toky tsara ny tompo amin'izay ianao manomboka izao. Halleloja. Tsy teniteny ny zanakao. Izy koa nge tsy azonao tapenam-bavy, fa tsy maintsy manindra. Nga moa azony tapenany Joba ny vavany vadiny. Dia ohatranao koa nge. Ary zany tokony hitondrantsika tena tsara mihitsy alohan'ny fiankonantsika sy ny sisa sy manodidina. Fa raha misy irika kely ohatran'iny, afany miampangana, avy mivavaka tsara iny ianao, ny nijery le kaopy tsara tarehy vao nividinao tamin'ny herinandro ohatra, tsy isy ane zany. Raha tsy matandrina ny fonao ianao, kaopy vao nividiny, dia ajanony hatreo mikaopy vao nividiny. Dia ampio misaotra tompo, ampio fisaorana an'Andriamanitra hoe tianao hividy tsaratsara lavitra noho iny aza. Fa raha miampy dia ho avy mipanakoritsana, ary ny ankonany olona ihany no fahavalony. Voalohany io ihany ny kororoka lahatry. Ry mamitomby avy mivavaka sady avy mivavaka. Nga zany nampianarin'ny pastera, lazay fa pastera indray mampianatra an'izany. Tena kaikinao enjeh tsara hoe tokony tsy haravanao mihitsy zany, tsy haravanao tsony ny devoly. Mpanakororoka rehetra rava, inao fanakororoana eo dia rava izy, ianao joro tsara ho an'ny tompo. Amen. Tranga misy aretina mitranga ve? Aza manaiky ho tao amin'ny olona, aoka joro tsara ianao. Ndao fa ary misy an'izao, misy mahay an'izao, misy. Ny Andriamantsika ny tena mahay. Aoka resy lahatra amin'izany ianao. Iraso kely olo akaikinao tsisy mahay mihoatra anao Jesosy hoe. Halleluja. Amen. Ary misy an'izao, ary misy an'izao, ary misy an'izao. Aza ropotropoka amin'ny zavatra tahaka izany ianao. Verina nompo sampindray ve? Hitoky amin'ny zava-poana. Aoka hitoky amin'ilay Andriamanitra velona ianao. Amin'ilay velona ianao. Hitoky amin'ny mandrakariva ka hifikitra aminy ka tsy ala aminy. Amen. Joba nge
Sopa efa nisotro ny aleoko maty e. Aleoko maty toko izay misaraka amin'Andriamanitra. Dia igny anie zany mihitsy koa ianao. Hainao le nisotro ny aleoko maty. Aleoko maty toko izay ianao zany zavatra zany. Io entinao amin'ny fampotsamby, aleoko maty. Aleoko maty toko izay mandeha amin'izany. Alleloia. Igny anie ka zany koa ianao tonga eto androany. Ianao manatrika an'izao fandarana zao. Igny anie ka zany koa ianao. Alleloia. Amonjy atsika ny tompo. Ary zao nge, avelany eo, avelany tranga eo, avelany tranga eo, fa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hamahany an'io. Tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hitsara ny zavatra io. Hatramin'izay zao be dia be tamintsika mety nanalolana, mety voafatra tao anatin'ny aretina sy ny sisa. Tonga amin'ny fotoana voafetra, tapitra hatreo. Alleloia. Sa tsy marina izany ve? Betsaka aloha tao anatin'ny aretina iny nisy olona hitako niorory mafy mihitsy. Niorory. Teona pastery. Teona pastery. Sa te hamonjy fivoriana fa tiantenina fa matahotra. Hitanao? Be dia be ny ampitahoriny devoly dia matahotra. Be dia be ny teo hafa matahotra. Tsy mahazo sanerasera manolona mihitsy manko izao. Sy ny sisa. Fa isaorana tompo. Tao anatin'ny aretina nampitahotra be ny olona rehetrarehetra iny. Fa ianao aloha isaorana fa tsy natahotra. Be dia be mbola rehefa nanomboka ny sokasokatra kely ny fiangonana dia tonga. Zatozato dia tonga dia anaja elanelana dia isaorana an'Andriamanitra. Tsika koa olona endry. Amen. Sa tsy marina izany ve? Sa tsy marina izany ve? Ary misy olona indraindray tena mahafinaritra. Mahafinaritra ampintsina indray. Akariny kasibosy ataony aty amin'ny tendany ihany ohatry ny hoe akarina midina indray ny asa. Samy mana miakatra amin'ny mantsiny. Be dia be manontany roviana ihany pastera, roviana ihany foreste aretiny ity. Resy hoe tsy ho entsolo io atsoatsy. Tsisy amaina ve zany? Tsy amaina ve zany? Fiainao mampandresy. Fiainanao mampandresy. Manodidina anao mpandresy miaraka aminao. Alleluia. Hitantsika ny tompo. Alleluia. Amen. Nina ataony devoly eo aza matahotra tsony. Alleluia. Sa tsy zany ve? Nina ataony eo aza matahotra tsony ianao. Asa hoy. Mety ilaza ianao hoe sange vato ray fotsiny. Dia araka le kilalao taloha hoe vato ray ve dia mba ho aiza. Makaiza mihitsy ianao ka. Ho ampiasain'ny tompo mihitsy ianao raha tsisy vato ray izy vato roa. Raha tsisy vato roa izy vato telo. Fa tsy maintsy miainga amin'ny anankiray aloha ny tompo. Dia ianao zany. Sao tena eko anao vato anao io na tianao na tsy tianao. Rehefa tonga ny fifidianana dia mandatsa le vato tiana tenenina eninao. Le safidy nao. Zay le izy fa tsy zay. Alleluia. Dia raha vao ikisana korony ataonao dia lasa vato maty. Inga ane ka tsisy vato maty eto androany. Raha vao tsy asiana ninao dia vato fotsy. Mazava ve le izy sa tsy mazava? Dia androany zany misy vato eto androany. Ianao le izy. Ianao le izy. Ianao zany. Alleluia. Dia mandeha nisy lehilahy anankiray. Koa le atavany gata no anarany. Any amin'ilay Samuela voalohany. Toko fahavalo ambin'ny folo. Fa raha vakinao eo amin'ny andininy fahavalo amby efapolo ka hatramin'ny faraiky amby dimapolo. Dia zao ny ambarany tenin'Andriamanitra eo. Ary no niainga ilay Filistina ozy ka nanantona hitsena ny Davida. Tena nosy fainga ny Davida ka niazakazaka eo amin'ny lahara miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao ankitapo ny tanana. Tondra kitapo kely izy. Ka nakavady tao izy. Ka nalefany tamin'ny atsamitady ka navola ilay Filistina tamin'ny andriny. Ary nilentika tamin'ny andriny ny vato. Dia potraka ny akohoka tamin'ny tany izy. Toy izany nahafatesany Davida ilay Filistina tamin'ny vato atsamitady. Fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida hatreo. Alleluia. Ahoana tsara? Ianao io zany vato ray. Alleluia.
ahoana anaovany Davida azy natsofo ny tanany napetraka teo amin'ny atsamotady nahoditra foana nandeha tonga dia nitady varavarakandron'ilay Filistia nyteny alefanao ane dia traikany anaty adohan'ny Satana an'izany dia hopotraka enjery izy ka tsy afaka anao nainaina tsony aretina alefany alefanao koa le vato anankiray ianao zany mandeha fateny manomboka izao pa tonga dia mekoaka eo anoloanao Satana manomboka izao amen satsy aza maika aho a fo tsika indraindray ny olona tsika raha vao misy zavatra mitranga dia antso amin'ny pastera voalola arana andrekaiko tsy mba mando alika aloha fa rehefa marary aloha dia mando ali aloha dia mivavaha mihitsy aloha amin'le izy amen mamindra fony tompo dia anasitrana anao Jesosy fa tsy niang zay tsy mandany ho atsonareo mihitsy e zay tsy mandany zany ary tsy mandany ivavaka ho anareo zay fa zay te ampianatra mihitsy koa hoe ianao io koa nge ohatra anay e zay koa nge vato ray eo akaikinao e androany zany mahereza mihitsy ianao hoe tia zavatra mitranga za mpandresy anio atsy tolevika pararehetra ny lomalika sao ny zava-misy aza mitady amin'ny pastera mamaika fa Andriamanitra tsona voalohany misy crédit kely zay nahazo kely eso message gratuit kely zay listra be dibe telefona aloha zany dia isaorana ny tompo fa dia mandefa foana nareo dia isaoran'Andriamanitra dia tonga ty foana reny dia mivavaka foanao koa zay dia misaotra ny tompo fa rehefa aveo nareo mamaly an'le message dia saotra pastera ohatr'izao zao efa misy fagagana sady aty raha ona ohatran'ny felantanana ilo efa manomboka mihetsika le olona zao tatara eo nareo dia isaoran'Andriamanitra dia zay koa nge mitombo amin'ireny fa zao aloha nefa ny voalohany indrindra tokony atao nareo mihitsy aloha mila mivavaka tombo ane ianao olona mahafinaritra ane ianao olona ho ampiasain'Andriamanitra ane ianao alleluia zay ho mbola veriko nay tsy mandaza ay ary tsy manaiky ananao tsy antso anay fa zay kosa tena te amprisika amin'ny finoanao mihitsy zay androany hoe ianao komba vato ianao vato firy nalefan'ny Davida azafady firy letika taiza teo amin'ny andriny potraka ny sabatra teny an-tana sa tsisy fa maty sa tsy maty ny Goliata sa tsy maty teny ray avany aminao any dia andrava zavatra be dehibe alefa ny devolo teny ray fotsiny amen teny ray fotsiny alleluia amen tsy David ty moa zany efa sasanteny mihitsy maninona zao mba miteny azako maninona moa alleluia tonga ny rahalahy hitanao ny fianakavinao tsy maintsy anevitevy anao eo izy dia andevilevy azafady andevidevy anao eo izy dia teniteny anao enao kohatr'izao enina kohatr'izao fa tazomy le niteneninao hamarin'Andriamanitra zinona moa zay Filistina tsy mifory io toko takany anankiray amin'iny ty izy ambodi liona sy mibery namely ny ondry reny amely an'io tsy maintsy maty koa alleluia enganeka ny aretinao ho teneninao androany ery aretinao mialy ianao androany olanao mialy ianao androany aza manaiky ampitahorony olona zany iza tsy nandalolana nge mpianatra dalolana nge ny olona fa nampandresy azy foana ny tompo isaorana ny tompo androany fantako fa olona tsy azo ampirorona tsony ianao manomboka izao raha tsy maintsy ho avy zay ho avy tenao koa mba hilaso hoe avy alao ho avy zay ho avy zay mitazana inona ny ataony amen satsy sany fe vavahy fa ny tompo mahazava mahagaga tompo mahazava zavatra tsy hainao hain'Andriamanitra atao raha ohatra manko ka hainao le izy dia tsy nanao le izy Andriamanitra raha ohatra manko vitanao le izy dia tsy namitan'le izy Andriamanitra fa satria tsy vitatsika tsy haitsika dia iza manao azy iza manao azy iza mamita azy Andriamanitra alleluia satsy zany fe diso avy anankiray zao tao aminay amaranako azy efa ela sady enitaona lasa vare zay sa fitoana lasa ty lehilahy ty tena lehilahy mampijaly vady faran'izay tena mampijaly vady dia zao nampahiriziko an'le ranabavy hoe hampandresy anao ny tompo aho izy amin'io sady bongo
dirika indray ato tsy mo nefa dia efa mba olona efa lehibe ihany ankely raha matoa fa tsy hoe dia mbola olona kely teny tantara teo fa sady mampirafiny tsy mahame volana ataony daholo zao rehetrarehetra zao fa fotoana foy kely tateoriana nampahirezana azy tsara tsy mandrakizay io adinao io mandalo ho adinao io fa tian'Andriamanitra iseho io mba afahanao mamatatra hoe atraizy ianao fa Andriamanitra hijatsehatra hitanao dia hamonjy anao fa zao le rangahy ihany no niteny tamin'ny vadiny atsoy aty pasteranareo velesiko mividy mbola mafanako rehefa mamaingy viry avana malala ny velesiny ahitsy atao amin'izay anaovana anazy misy forme azavady misy endrika tianao avoaka amin'iny vy iny dia rehefa le mamay mivaramena iny izy mety daholo izay anaovana azy ka rehefa ny antso ihany ararotiko tio kiranabavy efa ny tantara fa io sady mampijaly io sady ohatr'izao io sady manompo sampy io sady tsy mahame folo io mbola mamono tantara teo aloha izy nga tantaran'izany izy nge tsy nitantaran'izany tamiko le lehilahy rehefa nampiantso tsy nitantara azoko ianao androano tsy izy ny azoko fa nydevoly eo anatiny satria izy nanaiky dia izay tsy niteneny ny vavany ihany ko navoakako ndroako navoakako amin'ny anaran'i Jesosy zay vahana any an-danitra vahany aty an-tany zay vahako aty an-tany vahana any an-danitra zay ekeko ny fandehanany aty an-tany ekeny any an-danitra mila mandeha kosa zany mila mivoaka daholo kosa zany halleluja navoakako tao daholo fa na mifampisaviana rehetrarehetra malefa mandeha nandeha lala ody loatra lehilahy io alefa mandeha nandeha daholo niofa sady mpanenjika fivavahana zany tsy mila mivadina zany mampirafy zany mampijaly zany atao any apasipasteranareo any vola tsy mahazo vola sy tsy pastera ngeno mitady vola halleluja voaka ny devolony afaka vavaka tsara mafana fo tsara ho an'ny tompo ary ty zavatra nitranga ary nisy fotoana vokatry ny tsy haiko fampotsamy be loatra no ataony ve dia narary be mihitsy tongony vavahany madama androany vavahana napitso tonga dia maina nefa fery be dia raina tompo asiotehaka ao an'Andriamanitra asiotehaka ao an'Andriamanitra androany tiako milaza aminao androany zay vahanao vahanany zay ekenao ety ekenany ianao vato ray manomboka androany teneny vato ray ianao manomboka izao halleluja mahazo vato zany Andriamanitra be dehibe any an-danitra dia ianao satry isy olona be dehibe hovonjena amin'ny alalako sy amin'ny alalanao zany amen aza variana mitady amin'ny pastera tena kaikinao aza variana mitady amin'ny pastera hoe dia tavan'Andriamanitra manomboka izao zay fitaovana ohatranao ihany ianao koa nge ho ampiasain'Andriamanitra zao mbola veriko zay tsy manda ny vavaka ao anao ary zay koa tsy manda ny vavaka ao anao amin'ny alalan'ny elanelana amin'ny alalan'ny telefony be dehibe aminareo ke miantso foana mba asio vavaka vany aloha pastera ao ary fa hivavaka misy an'izany ery ampovoanana lankely sady mandeha mijery ny olona fa ina koa ny ataony rangahy iny lasy ino izy tsy lasa ka fa le ary iny lasa le devoly any amin'le olona any lasa le izy nenefa tsy alalana enatr'olona tsony fa miantso izy ray mandeha samy lahatra volo eo amin'ny banky eo miantso le ao mo pastera asio vavaka alova tena ato ohatr'izao dia ozako mantsy aloha eo mba orinanao fa hiala kely etsy le izy koa moa fa mahazary ty miteny mafy ty aminy dia todika daholo le olona halleluja avy eo izy arivarivany iny ny antso misaotra besaka pastera fa le olana amen tsy haiko ato amintsika ato zany fa dia tsy tadidiko tsolo le izy fa dia isaorana ny tompo amen hitanao Andriamanitra tonanao fandresen'Andriamanitra izy ianao petera koa hoe tena kaikinao za koa petera ianao koa izy misy fanalahita ny fiainana any aminao any ary na dia mivavady ny fiaina tsy tazatra efa nasianao hoe stop tsy hidiranao any amin'ny fahaverezana any amin'ny fampitehana tsy mity trantsony ianao ho ary ianao ho any fiainana mandrakizay ianao tsy aresy ianao tsony rehetrarehetra mpandresy ianao manomboka izao
Eritrereto inona tsy resinao hatramin'izay, mpandresy an'izany ianao. Halleloja. Amen. Vavaka amin'izay tsika aloha. Sady izany ve? Vavaka tsika. Amen. Ina androana voalohany zany zao. Ina le tsy resinao iny? Resinao amin'izay iny. Ha? Indray vao mifampijerina reo vady efa. Vady manko rehefa elaela zay ny ragnana. Seo daholo zao rehetra. Any ka vao mandeha pave dia mikoritsana. Maneno. Halleluja. Azonao ve ny tiako tenena? Vao na tenkely ohatrany ary ny tenen'ilay vehivavy. Dia miakatra ohatrany ilay ela. Ary tenkely ohatrany koa ny tenen'ilay lela. Ohatrany iny koa ilay vehivavy. Tsisy anona mihitsy izy fa mila fanamboarana. Rehefa ela nandana amin'ny fiara, na dia vovô be takininina ary namoana azy tao amin'ny garage. Ianao ny voalohany mitondra an'ilay fiara rehefa ela io. Manino io rehefa ela ny ela? Maneno na hatramin'ny seza vibrateur. Androany averina amin'ilony ny fiankatiavanareo roa. Satria any aminao ny lakile an'ilay izy. Sady izany ve? Amen. Ianao ka tsy ho tezitra amin'ny vadinao tsony manomboka izao. Vady mahafinaritra. Halleluja. Foninareo mbola tsy mpino hoana ataonao bisou izy io nina paraky fa zao izy efa tsy mihinana tsony. Ataovy bisou izy fenary ny olana amin'izany. Sady izany fe. Mahafinaritra ny tompo. Tsara miaraka amin'Andriamanitra. Ndao hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Atolory ny tenanao an'Andriamanitra. Dia roay avy hatrany ilay tokony roahana zany. Amen. Vavaka tsika misaotra anao izay Andriamanitra fa tia anay loatra ianao. Makasitraka indrindrany amin'ny teninao. Misaotra. Fony fotoana fa dia izay aloha zany fotoana anay teto dia isaoranay ny anaranao ary dia rainay sy menay voninahitra ianao. Tompo, ny any fantako niteny taminay ianao, nilaza taminay ianao fa izahay dia petera ihany koa. Jesosy, izany mihitsy tokoa ny tena tanjonay Andriamanitra. Ny atonga anay tsy hotsina amin'ny zava-misy. Ny vato ange tsy mihotsina. Tsy leviny zany. Dia izay koa tianay mba tsy hotsina manoloana ny trangan-javatra mitranga sy miseho. Ary tonga anay mba tena iorina sy hijoro ary toetra tsara ho anao Andriamanitra. Tsy ala amin'izao fampony izao zay. Na zavatra mety mitrangana, na zavatra mety miseho. Fa anao hatramin'ny faran'izay. Ina moa tokony hasakana anay Jesosy? Ina tokony hatonga anay ho voasakana, ina tonga anay tokony ho rava. Tsy misy tokony aravanay intsony zao tontolo zao. Dia devoly zany. Favalinay izy ka efa resy. Didinay izy ka tsy maintsy miala. Androandry, fantatray dia anao zay Jesosy. Ny fantatray dia anao zay, anao rery andry. Ary zay dia toetra ho anao ary mahatoky anao hatramin'ny farany. Tena tia anay loatra ianao. Fa androany, asa maizina, ny asan'ny devoly, ny asa ratsy rehetra, ny asan'ny fahalevonana sy ny fampitena rehetra. Dia tsy maintsy roanay sy didinay zany. Roay amin'izay ilay izy ary. Ianao malala n'ilay tsy resinao hatramin'izay. Mpandresy an'io amin'izay ianao. Olana ara-bola ve? Resinao io. Olana ara-kasa ve? Resinao zany. Aretina ve? Aretina toy inona misy aminao amin'izao fotoana izao. Mpandresy an'io fotsiny ianao ny fantako. Tsy zany mampandresy anao fa Jesosy. Dia roay ilay devoly androany. Afaka mampandresy anao Jesosy. Afaka no mpandresy mihitsy ianao. Amen. Haingana ary devoly mandehana. Resinareo e. Resinareo devoly a. Miala tao amin'ny tenany ao. Ny aretina sy ny olana. Nikorota tokantrano. Mandeha androany. Tsy maintsy mandeha. Tsy maintsy miala. Tsy maintsy mivoaka. Tsy maintsy miongotra. Tsy maintsy mandeha. Miala tao. Mivoamizay. Mandehana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandeha. Tsy maintsy miala. Tsy maintsy mivoaka. Resinareo. Fanako ny fisinareo. Resinareo. Tsy azonareo ampitahorina tsony izy ry devoly io. Devoly mpitondra aretina miala tao. Mpitondra olana ara-bola miala tao. Tsy azonareo ampitahorina an'izany izy. Tsy azonareo ampahoriana amin'izany izy. Miala. Jongotra. Voa. Miala. Jongotra. Voa. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mandeha.
tsy maintsy miala dia tsy maintsy miongotra resinareo le ratsy angeny isika amin'izao fotoan'izao angeny isika apetrao amin'ny fonao ny tananao raha mety aminao aza dia ataovy amin'ny fonao ny tananao ilany dia ndray ataovy eo amin'ny lohanao raha afaka ataonao zany raha tsy afaka ataonao zany tsy maninona ohatra mety mitaizy ianao na ohatra tsy fantako dia matoky fa eto Jesosy androany tiako izy teny tononinao hitsofanao ranony tenanao fa zany mihitsy ianao anony ianao hoe mpandresy dia mpandresy ianao mihitsy ny tompo fa tadio tsara fa zay le famahanao sady anomboka mahan'le izy ianao zany vahanao amin'izay le izy dia mitenena amin'izao fotoan'izao aoka hisokatra ny vavanao ny finoana dia ny vavantsika miteny zany fanaporofo-tsika amin'ny fiaintsika ataotsika dia mitenena amin'izay tenena mafy tsy mamenatra anao kaikinao io tenena mafy tsofirany ny tenanao tsofirany ny tenanao o Jesosy tsotran'izay tonondray tolo reto amin'ny tenany dia ho amarinanao zany ka ho tanteraka aminy izy mihitsy maniry izy mihitsy mitsodrany ny tenany amen 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 tompo tsodrana reto fiangonana reto so fiangonana zao ny antsona hoe fiangonana mahery fiangonana mpandresy tsy rava mandrakizay hijoranao izy ka hitoetrao anao ka hifikitra aminao ka tsy ala aminao mandrakizay misaotra Jesosy misaotra fanamasina fa mampandresy azy ianao ary mampahery azy ianao makasitraka indrindra tompo ny amitsotrany rehetra zay ny tolony marina zany amarinanao zany fa anao any an-danitra zany fa any ety ambonin'ny tanitsiny misaotra Jesosy alleluia amen halleluia da isaorantsika ny tompo zay amen mialohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana dia anao filazana kely vetivety aminao ako amen filazana zany dia tahaka izao halleluia vavaka fivadikanina atendrombohatra vehivavy lehibe manatanteraka azy zany atao amin'ny asabotsy fa 7 volana aprily ho avy zao amin'ny sabotsy ho avy zao zany fotoana amin'ny fitora sasany toerana fiaingana zany terminusny bus ambomanambola sy alasora zany zany hoe ambojatovo ambony ao ambonin'le zaridaina tsara tare io zany misy zaridaina vao namboarinao mikianjana ambojatovo ao dia vita tsara tare le zaridaina ao fa eo ambony io zany eo misy ary amin'ny bus mankany ambomanambola sy alasora mivantitra maitsomaitso fotsifotsiny ny lokon'le fiara fa misy vanditra maitsomaitso zany sarandalana 2 ariary mandroso sy miverina zany dia toerana hony ambopeno ambomanambola aterina any amin'ny madame Yolanda sy na madame Zanina ny anarana avy any amin'ny groupe izay andeha zany sy ny vola zany amen mety tsy ho azoko imbe dibe nareo fa eto ty anetana hoe nareo vehivavy rehetra zay efa manambady na 12 taona azy ianao nanambady efa olon-dehibe zany vehivavy lehibe zay tsy tanora tsony ianao fa aza miaraka amin'ny tanora ozy ako tamin'ny ina moa tamin'ny tamin'ny folo hoe tsy mitovy tsony tanora sy ny efa manambady tsy marina zany ve manambady vao mahazo vola kely efa mieritreritra ty zao mahazo lapoaly ty zao fa ny tanora tsy zany le azy alleluia dia drapandrinana zao fa simba mila soloana midiry aza mijanona any amin'ny tanora antsony zay efa manambady fa miditra mankany amin'ny vehivavy lehibe zay matambolanda vehivavy lehibe daholy matona sinany miperatra iny ny tananao amin'ny akavia ao fa misy tompony ianao zany aza tsoatsoahany iny petaka riny mbola misy manadala ihany ianao maikiny fa tsy petaka noho izany indrindra dia etanko amin'ny anaran'i Jesosy midira mamy raha vehivavy lehibe na firy ianao na firy taona rehefa efa manambady efa niteraka na lojafy na manano tena efa vehivavy lehibe ao daholo zany amen dia hoe tamin'ny niditra tamin'ny folo hoe ny lehilahy lehibe be diaibe nitako zanana masina maromaro teto
nakaizy izy ireny maninona tsy miditra ao amambrao aminatin'ny lehilahy lehibe midira lehilahy lehibe rahalahy matoa zany ianao a nanambady a dia mafe zavatra maro amen vonina hiatrika fiainana alleloia fa aza mijanonao amin'ny tanora ohatriny ianao mahavarinana lehilahy lehibe a le efa ohatrohatranay reny daholo sisany ao fa maninona no tsy miditra le tanora fa nareo ny tanjaka e sa tsy zany ve sa tsy zany ve alleloia amen ary na dia teneniko hoe ohatra hoe loanza azy ianao dia midira foana mamy re sa tsy zany ve ary za tena miteny ianao hoe aza mihevitra izay hiavinavina samy mihitsiny fa miraisa saina ozy ny tompo aza miavinavina amin'izany atoko ahoana niaraka amin'ireo ringy ohatratra zao nikostarandreo ary ohatrany hoe indrainay ohatra mampime zany ozy sasany fa tsy zany nijerena fa le firaisa-tsaina nijerena e dia mino fa mifatongavanao ao hanovany rehetrarehetra ary hitondra ny rehetra ho amin'ny fahatsarana zany ho amin'ny voninahitra raha miaraka tsika dia isy fandresena goavana be mihitsiny amen araky ny ten'Andriamanitra teo fa zay mitambatra koa nke mivato e zay misaraka no dia andao hitambatra tsika fa ny fahatongavanareo vehivavy be dia be dia isy marary sitrana any amin'ny hôpitaly hositraniny fireneny ity ho afahan'ity fireneny ity zany amen raha roa arivo ny olana amin'ire saranga amin'ireo mpitariky ireo fa mitako fa misy vahaolana any amin'ireo amen sa tsy zany ve naoke mety misy manana afaka anohananao an'izany e suran'izany a fa ianao mihitsy tsy vonona vao andeha anao dia fa kanefa koa raha ohatra kosa ianao ka eritreritry no fetsifetsy fotsiny a miova amin'izany toe-tsaina zany fa tsy tsara zany alleloia tsy olona ho any an-danitra ny toe-tsaina ohatra zany hoe ianao manana ihany dia manina moa zany sa raha mba hitondra vavy kely nefa za tena sahirana ngiara vavy dia sanatra iny zany ohatran'ireny poketra huitre reny ka sokirina mihitsy vao mamoaka faoka hoendry ianao amen ao ve tsy masika afa mba mananatra e tain'ny tompontsika amen zay zany fivorintsika talata azadino dia fivorintsika alaka misy koa azadino maraina fivadikana hariva fotoam-bavaka izany atoandro dia azadino fa rehefa tsy manohana amin'ilay fanohanana ny émission amin'ny télé isika amin'ilay isam-bolana zany teneny koa ilay karta dia mba mandrotraka ato zany zay azosika ve ka raha ohatra ka tsy nandrotraka tato anao teo fa saosao voalohan'ny volana dia rehefa milohan'ny ody aloha dia miverena ty dia zay anao vao mandeha tahin'ny tompo amen sa tsy zany ve tsara ny tompo a hitsangatsika hivavaka isotra ny tompo ary fa efa miandro reo varavarao avay amin'izay pastera fa ela be a dia tsy mivoaketsinareo a fa any ariana zany ao a hivavaka tsika isotra an'Andriamanitra ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra misaotra sy mankasitraka ary midera ny anaranao zay no ny fotoana rehetra zay tanteraka teto a nafanay nanompo anao sy nitady nitavanao tsy avy aminay zao fotoana zao fa avy aminao rery ihany ianao nandamina fotoana ka nafanay nanompo anao sy nitady nitavanao teto vitanay ilay izy isoranay anaranao ary derainay ianao mankasitraka indrindra Jesosy sotra tompo tahina indray ny fotoananay rehefa aveo amin'ny 12 ary tahina ihany koa ny amin'ny 2 iseo ny voninahitra ao sy mifatsaranao a androso hatrany an-trano zao fiangonana zao mankasitraka indrindra tompo ty herinandro ty tsofoko ransady herinandro mpitahina herinandro mpandresena herinandro anokafanao lalana ho amin'ny fagagana ho amin'ny fiainany misaotra Jesosy eo amen dia samy tahiny Jesosy daholo tompoko